Ombay mitddy. Atampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro ny folo zato ekemby folo. Maman Oh, mila mividy sono mihitsy tsika. mividy sono fa hanao fety tsika sa le fanamafisam-peo reny tiandry lazaina? Reny mihitsy. Atao inona ki sono tsika nga hanao fety e? Ka hita maman rehefa mivavaka dia mba mila atao henin'Andriamanitra tsara e. Ay, tena hafa kely le hevitra. Ny dikany hiteny amin'ny micro mihitsy ndry rehefa hoe hivavaka. Ie, amin'izay eny tsarako. Henony foana nge io e. Henony tsara foana io. Aza manahy. Ka tsika anay izao efa be dia be ny olona eto ambony tany e. Sady efa nianaranay tany am-pianarana mihitsy efa ho fito lavitrisa 7 miliara izany ny olona eto ambony tany. Tena dia izany betsaka. ve voaisa amin'izany intsony ve tsika? Tena betsaka tokoa aloha izany e. Dia ohatrany hoe tena kely bilitika kely tsika tena bitika dia bitika manoloana an'izany olona fito lavitra izany. Dia mba te ho voamariky ny tompo izany ndry dia hoe rehefa mivavaka dia asiana micro maneno mihitsy. Ie, sady izany kelikely dia mety tsy dia tena remarken'Andriamanitra loatra dia mba mampiasa sono amin'izay henony tsara e. Tena ny saina mihitsy ndry ny eritreritra an'izay fa lazaiko ndry aloha fa nivavaka tao ndry na tsy any anatin'ny fondry ihany tsy miteny akory raha mivavandry hoe miteny efa henony tsara fa tsy mila mampiasa an'izay sono izay. Fa iny aloha izao no tena mampieritreritra ndry ao anatin'io e. Misy zavatra mampitahotra ndry nga sa hoe maninona? Ka hita maman, Andriamanitra izao efa sahirana be amin'ireny satria efa be dia be izao ny tanàna ilay voan'io coronavirus io dia efa sahirana be manampy an'izareo izao Andriamanitra dia tsika tia nosy kely tsika tia sao ve dia hoe no fa izy efa sahirana be any. Ndry ka izao angetraininy izay mihitsy ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Andriamanitra ngeza be. Tsy takatra ny saintsika mihitsy fa mahita ny any Chine izy dia mahita ny any France izy dia mahita ny any Italia izy dia mahita ny eto Madagasikara izy dia mahita ny olona tsirairay fantany tsara mihitsy. Ny tsirairay hatramin'ny kely fantany tsara. Misy tenin'Andriamanitra izay tsaroko. Ndao jerentsika roa anaty baiboly ao. Matthieu 10:10. Aza matahotra na inona na inona fa tena io Andriamanitra io mahita ny zavatra rehetra ary miandraikitra ndry. Matthieu 10:10 ilay 9:7 novakitsika. Matthieu 10:10 9:7 ao anefa akeo amin'ny anaran'i Jesosy hoe Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa koa aza matahotra. Hitandry na ny volondohantsika aza io volondohandry io efa nisy fotoana ve voaeritreritra ndry hoe firy ny isan'ny volondry? Fa Andriamanitra mahafantatra, izany maha-Andriamanitra azy. Tsy takatry ny saina raha voadikatsika amin'ny saintsika fotsiny Andriamanitra lasa adala eo tsika. Fa tena tia tsika ary tia anjaina manokana, miaino anjaina manokana dia miaino ny any Chine any dia miaino ny any États-Unis dia miaino ny any Dego dia mahita ny olona tsirairay. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa koa aza matahotra. Aza matahotra fa tsy sahirana loatra izany mihitsy Andriamanitra. Fa Matthieu 10:7 hoe fa na dia ny volondohanareo ara dia voaisa avokoa koa aza matahotra. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa koa aza matahotra. Aza matahotra mihitsy ary amin'ny fotoana rehetra mitody afa-dia vavaka daholo ny zavatra manahirantsaina. Averintsika farany hoe fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa koa aza matahotra. Matthieu 10:10
andiny fahafolo, raika amby telopolo sy raika amby telopolo. Ombay mitddy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo ny zato, 20 ambin'ny folo.